dia mpifaliana indray no iaravanantsika rehetra mpanaraka ny fandarana eto amin'ny MCTV amin'ny izao fotoana izao manonona ny fahasoavan'Andriamanitra, manonona ny fitahin'Andriamanitra, manonona ny fahatsaran'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy tamin'izay fandarana anankiroa efa norenesintsika izay dia ankasitrahako manokana ianao izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Araky ny fandrehantsika moa zany izy tao anatin'izay fandarana anankiroa zay dia nitsotra aminay dia hoe natonga ny ankonana, atonga ny tsirairay avy amarana ity taona ity amin'ny fitahin'Andriamanitra, amin'ny filaminana, amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Zany no zava-dehibe aminay. Androantsika dia aka tenin'Andriamanitra indray ato amin'ny Filipiana 3:9 vakitsika amin'ny anaran'i Jésus-Christ manao hoe eny tokoa fa ataoko fahantiantoko avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany ny hatsaran'ny fahalalana ny Kristy Jesosy tompoko. Zany hoe i Paoly apôstôly dia nataony fahatiantoka ny zavatra rehetra tamin'izy nandray any Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Zany hoe nataony fahatiantoka ny zavatra lasa, na inona tsy fahombiazana, na inona zavatra tsy nety eo amin'ny fiainany, dia nataony fahatiantoko zany fa rehefa nikasika ny Kristy izy dia nikasika ny Kristy sy ny fahatsarany dia ohatra zany ihany koa ny kristianina izay mpanaradian'ny Kristy manolo tena ho an'ny Kristy dia mikasika an'izay fahatsarana izay, miaina amin'izay fahatsaran'Andriamanitra izay, ary izay no tanjonay amin'izao farany taona izao. Isika rehetra dia iaina ny fahatsaran'ny Kristy, tena akasika an'izay fahatsaran'ny Kristy izay, iaina ny fahasoavan'Andriamanitra, iaina ny fitahin'Andriamanitra, ary manonona teno anao amin'ny anaran'i Jésus-Christ izay amin'izao fiafarany taona izao. Tsy hainao mihitsy ange zany hoe fianakaviana ao anaty fianakaviana lany vola amin'ny fanafody, lany vola amin'ny zavatra hafa, fa ny fitahin'Andriamanitra omen'Andriamanitra anao dia tonga nareo mianakavy hifaly ao anatin'izao fiafarany taona izao. Isy fiarovan'Andriamanitra ny tokantranonao, isy ny voninahitr'Andriamanitra ny tokantranonao, isy ny fanatrehan'Andriamanitra ny tokantranonao, ary isy fitiavana tsy takatry ny saina ao anatin'ny tokantranonao dia maniry ny fahombiazana ny fitahin'Andriamanitra hatrany ho antsika tsirairay avy manaraka indray.